Izao no Jehova izay mamena ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ampanajana no iarabananao ry havana, ary ampitiavana no hitombana anao hiaraka miombavaka amin'izao tolakandro izao isika. Dia ho ampitomboana ao aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Ny famakina ny Salamo fa 9:50 no anomboantsika ny fitombavaka. Salamo fa 9:50 dia araky ny efa fiainantsika moa ny dikateny ombonana eto Madagasikara na ny DM no amakiko izany. Koa mangataka anao ary ahako anaraka izao salamo izao tsika. Salamo fa 9:50 amin'ny anaran'i Jesosy. Hiantrao aho Andriamanitra fa enjehina, tontolo andro aho hiadiana sy ampahoriana, tontolo andro enjehan'ny mpandrafy ahy, fa maro tokoa ireo mirehare miady amiko, kanefa amin'ny andro atahorako ianao ry ilay avo nitokiako. Dia raiko Andriamanitra noho ny teniny, izy notokiko ka afatahotra aho. Inona no vitan'ny olona osa amiko? Ny ampahory ahy no resahany tontolo andro, ny anisy ratsy ahy ihany no heverin'ireo. Mivorivory izy dia miery mitsongodia satria ny afaty ano kendreny. Valio araky ny aratsiny izy Andriamanitra, ary pao amikatezerana ireo olona ireo. Ny renireneko efa voasoratra ao anaty bokinao, angony koa ny ranomasoko ao anaty sinikelinao. Andriamanitra, amin'ny andro iantsoko anao dia iamboy ireo fahavaloko ka hitsoaka, satria fantatro tokoa fa ianao no momba ahy. Dia raiko Andriamanitra noho ny teniny, eny dia raiko izy noho ny teniny. Izy notokiko ka afatahotra aho. Inona ny vitan'izay olona osa amiko? Andriamanitra, nanao voady taminao aho ka anefa pisoroonana ho anao, satria narovanao tsy ho faty aho. Eny Andriamanitra, nambenanao aho mba tsy ho solafa mamindra, ka hizotra eo anoloanao anatin'ny hazavana mahavelona. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, manondrika ny lohanay sy ny fonay tokoa izay eto anatrehanao, satria Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao. Menao tombon'androm-pahavelomana tokoa izay, narovanao tamin'ny fahafatesana ka nahazo andro vaovao izao indray. Misaotra anao izay. Marina fa tsy olombelona no manenjika sy fahavalonay ankehitriny, fa ny aretina no manageja anay, mamatotra anay ary mitady mihitsy izay taonanay ho any amin'ny fahafatesana. Mahatoky anao anefa izay Andriamanitra, ary izany no hiderany any anaranao, hiderany any teninao, satria ianao no miteny fa ny asan'ny tananao dia tahinao sy ho ambany fahasoavanao. Manaiky izay tompo faholonao. Ianao no Andriamanitray, dia ianao ilay Andriamanitra telo izay iray, izay hivavahanay sy tsaho an'izao rehetra izao. Dia rainay ianao Andriamanitra noho ny teninao, izay marina mandrakariva, teny nanorenanao izao tontolo izao, ary teny ihany koa tianao ampahirezana anay amin'izao fitombavaka tolakandro izao. Dia mangataka amin'ny fanainao masina ary izay Jesosy, ampitoero aminay izany ara-pidino, mba hanazava toko ny teninao ka ampahery anay, ampiorona anay amin'ny fahalalana sy fitiavanao Andriamanitra, dia anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Amen.
Soran'Andriamanitra isika ry havana satria fotoana omena antsika indray ty tolakandro ity so takarivo zao ka ny havatra tia ny tompo ampairezina antsika teo amin'ny apokalipsia boky ny apokalipsia toko 2 manomboka amin'ny andiny 7 ka hatramin'ny 8 apokalipsia toko 2 ny andiny 7 ka hatramin'ny farany 8 hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Manoratra ho an'ny anjelin'ny fiangonana, manorata ho an'ny anjelin'ny fiangonana any Tiatira. Izao no lazain'ilay zanak'Andriamanitra, dia ilay manana maso mivaivay tahaka ny lelafo, sady manana tongotra mangirangirana tahaka ny alimo mangano andro. Fantatro ny asanao, ny fitiavanao, ny finoanao, ny fanomponao ary ny faharetanao. Ary ny asanao farany izao dia be noho ny tany ambolohany. Saingy izao no hanomezako tsiny anao. Le ferinao ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminany ka dia mampianatra sy manokolo, manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hinan-kena natao fanatitra tamin'ny sampy. Efa nomeko andro io vehivavy io hialany amin'ny toe-dratsiny, saingy tsy mety miala amin'ny fijangajangany. Indro ampandamahako eo ampandrina izy, ary izay nanitsakitsabady taminy dia ho izy mpahoriana lehibe raha toa tsy miala amin'ny asa nampianarina vehivavy azy. Ho vonoko fatony zanany ka ho fantatry ny fiangonana rehetra fa izao no mahalala ny ao am-po tsy miloka ary ho valiko araka ny asanareo avy ianareo. Fa ianareo sisa rehetra amin'ny fiangonana any Tiatira dia tsy nanaraka izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe evidalin'ny Satana. Ka izao no lazaiko aminareo, tsy ho vesarako entana afy ianareo, fa izay nananareo no tany mafy mandra-piaviko. Izay maresy dia ka mitandrina ny anao ny asako hatramin'ny farany, dia omeko fahefana toy izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Omeko fahefana amin'ny firenena izy ka ife azy amin'ny temby ary anorotoro azy toy ny vilany tany. Omeko an'ilay maharesy koa ny kitana fitarikandro. Izay manatsofina oka hiaino izay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana. Amen. Mamerina ny fiarabanantsika ry havana amin'izao takariva izao. Mamainga antsika tokoa ny tompo ary tia hampahery antsika satria izao vanim-potoana isin'ny valanaretina maneran-tany izao dia mandalo fahasairana avokoa ny fireneny rehetra ety ambany masoandro ety. Ny tanimanitra tahaka atsika aty amin'ny faritra Afrika dia mitondra faisana sy mikaikaika ny daholobe. Ary noho izany fahasairanana izany dia tena higagana mihitsy ny fisian'ny fanararaotana amin'ny endrika samihafa mampitolagaga satria izy afaka manararoatra rehetra dia manararoatra avokoa ary toa manao izay daniny kibo mihitsy ary. Ny vidinentana moa dia samy hitantsika izao fa miakatra izay tsy izy ary samy manao izay mahadevolana ny fony ka makatombony miompampana ny ambaratonga isan-karazany. Maro no miteny fa very fanambola velona mihitsy toy ny valala voatango. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy ela akory izay dia tafakatra ho tonga ny fiainana. Tsy
roarivo sy ray alina ariary ny sarandalana mandeha kodiaran-droa na moto zany miainga avy eo mieritsetosika makany arivony mamo 2,000 sy ray alina ariary 20 kilometatra zany raha be indrindra zany hoe 900 ariary isaky ny kilometatra mba azontsika eritreretina ve zany ry havana tsy lavitra nyreny vohatra Madagasikara nge misy zany faritra atao hoe imeritsetosika arivony mamo zany nefa de zany no fanararotona hita sy miariary mba manahoana kosa ary ny any amin'ny faritra zay lavitra any tsy miompampana ve maro amin'ny kristianina ry havana izay mijoro sy manao ny marina no verim-panontaniana hoe tsy tan'Andriamanitra ve zao fahalovana izao e toa teny mihitsy aza ny sasany hoe adin'Andriamanitra isika tsy ry havana aoka tsy herikerika isika mifehy ny zavatra rehetra Andriamanitra mampahery anao ny tompo androany ka miteny aminao fa tsy mba misasapoana izay manompo azy ary izay no foto-kevitra tiany tompo zaraina amintsika misasapoana ve ny mpanompon'Andriamanitra tsy ry havana fa tiantoka ve ny manompo an'Andriamanitra tsy ry havana raha izao soratra masina zao a no etsika nazavan'izany dia misy ro hevitra anankiroa anamarina ny tenin'Andriamanitra fa tsy mba misasapoana zay manompo an'Andriamanitra velona satria voalohany a tsy mba miafina amin'Andriamanitra ny asan'ny mpanompony tsy mba miafina amin'Andriamanitra ry havana ny asan'ny mpanompony zany hoe tsy mba jambarafozana ny kristianina andenge avetsika vakina ny 19 sy 20 ary ny 17 amin'ity asan'ny apôstôly toko faharoa ity zao no voavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fantatro ny asanao ny fitiavanao ny finoanao ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany zao dia be noho ny tany am-boalohany saingy izao no anomezako tsiny anao le ferinao ilay vehivavy Jezebela zay milaza ny tenany ho mpaminany ka dia mampianatra sy manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hinan-kena natao fanatitra ho amin'ny sampy 17 ovinoko ho faty ny zanany ka ho fantatry ny fiangonana rehetra fa izao no mahalala ny ao am-potsy miloatra ary ho valiko araky ny asanareo avy ianareo mazava ny voasoratreto ry havana fantatro izay no lazain'Andriamanitra azy fantatro ny asanao fantatro ny fitiavanao fantatro ny finoanao fantatro ny fanomponao ary fantatro ny faharetanao ary satria fantatro zany dia hitako fa ny asa ataonao amin'izao fotoana izao dia lehibe lavitra no ny asa nataonao tamin'ny voalohany raha vao nandray aho tombo sy mpamonjy ianao ho Jesosy tsisy miafina amin'Andriamanitra ry havana fa fantany avokoa izay rehetra miseho ety ambany masoandro ety ary Isaia mpaminany ary moa dia miteny fa hoe nandeha nivezivezy zahay taloha fa ankehitriny dia manatona anao zay ary ny anaranao ihany no itokinay Isaia 20:17 mivezivezy ny olona fa rehefa mahita ny tompo dia nanatona azy tsy miafina amin'Andriamanitra zany ary fatany zany dia naboraky ny Isaia mpaminany
tao anatin'ny zavatra ny soratany. Tsisy miafina amin'Andriamanitra ry havana. Ary na tsika malagasy ange dia mahafantatra an'izany. Hoy ny fitenitsika hoe asany loasa mangina no jerena fa Andriamanitra ao atampony loha. Mahita ny zavatra rehetra Andriamanitra. Raha ny vaovao mahafaly mijevantsika dia afaka maka ohatra anankiray isika. Resy lahatra i Natanaela ry havana fa tena Andriamanitra tokoa Jesosy. Rehefa nampahafantariny Jesosy azy fa hitany Jesosy izy talohany natongavany nitondrany lety mpianatra azy teo aminy. Resy lahatra satria hitan'Andriamanitra tsisy miafina aminy. Tahaka izany koa no nampahafantaran'Andriamanitra ny Petera. Nampahafantaran'Andriamanitra koa Petera fa misy firaisana tsokombakomba ateo amin'reto mpivady Ananiasy sy Safira ka nisy vola apahany na feniny. Tsisy miafina amin'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra daholo izany. Asan'ny apôstôly 5 ny 1:1-11 mitantarany izy mivady reto. Tsy misy miafina amin'Andriamanitra ry havana ny ataon'ny olombelona rehetra ety ambany masoandro ety. Vo maika mo fanofanom-pona ataontsika mpanompony, tsia hitan'Andriamanitra avokoa zany ary ankasitrahany. Ary tsy vitany hoe ny asa ihany fa izay tena manosika atsika, manosika ny olona hanatanteraka ny asa dia fantatr'Andriamanitra. Ny ao am-potsiny loka ozy izy dia zany dia efa fantany ka ny zava-dehibe amin'Andriamanitra eo ny fanompoana fa eo mihitsy zany le atao anatin'ny fotsika le manosika atsika dia le fitiavana azy. Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra. Koa oka ry havana tsy hoe ny alehibean'ny asa na ny amaron'ny asa zay ataontsika no saintsaintsika sy mibano am-potsika, fa aoka le manosika ny asa dia le fitiavantsika n'Andriamanitra no mibaiko atsika. Satria nge rehefa nampianatra Jesosy dia izy hoe na dia rano ray kaopy aza omenao an'ireny madinika mino ahy ireny dia ho lehibe mivalim-pitianao. Hitan'Andriamanitra izany rehefa ny fotsika no manao azy. Hoy tsika teo hoe fa tiantoka ve ny manao ny asan'Andriamanitra, na misasapona ve ny manompo an'Andriamanitra? Dia hoy tsika hoe tsy ry havana satria mahita Andriamanitra. Ary faharoa, manana valim-pity ho an'izay matoky azy Andriamanitra. Manana valim-pity ho an'izay matoky azy Andriamanitra. Apokalipsy 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 20 no andeha veritsika ho vakiana. 9:20 ka hatramin'ny 20 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ry havana. Izay maharesy ka mitandrina ny anao ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana toy izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Omeko fahefana amin'ny firenena izy ka ife azy amin'ny tehim-by ary anorotoro azy toy ny vilany tany. Omeko an'izay maharesy koa ny kintana fitarikandro. Tsy miasasa foana izay manompo an'Andriamanitra, fa izay manao ny asa mparovin'Andriamanitra azy hatramin'ny farany, mahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny farafofinainy zany, dia omeny fahefana. Fahefana nomen'Andriamanitra. Io moa amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa misy manararaotra izay resaka hoe fahefana izay. Ka raha mijery reny horonan-tsary reny, indrindra moa ny horonan-tsary ho an'ny ankizy isika, dia resanombienimbeny zany hoe fahefana zany. Manana fahefana ny tahaka izao sy ny tahaka izao, manana fahefana manao an'izao, satria tiany olona amavainina lay fahefana izay resan'Andriamanitra atao amin'ny Baiboly. Ary
am'izao vanim-potoana eny antsika izao dia maro ireo milaza azo fiangonana na tena fiangonana mihitsy ary manindrahindra zany fahefana zany ka mila mandeha makatsy ohatra hoe makany Afrika Atsimo ohatra mandray fahefana miandra dia mandray fahefana tsy ryavana tsy fahefana tahaka izany a no tian'Andriamanitra omena atsika mpanompony satria izany zavatra izany dia mandalo ihany ety ambany masoandro ety ihany ary misy fotoana ihany fa tsy izany no fahefana omen'Andriamanitra fa ny olon'Andriamanitra izay mahatoky azy dia ataony hoe mpisorona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay mety ho fahefana ety ambany masoandro zany satria tsy hisy fiafarana fahefana mandrak'izay oka tsy anaiky ho fitahana isika kristianina oka tsy anaiky ho fitahantsika kristianina ry havana ka anaiky abadon'ny olona amin'izay 70 na 80 taona ety an-tany ety ka anaritsika ny mandrak'izay sy efa noman'i Jesosy Kristy ho atsika mpianany sy mpanompony aza sodoka ny rendrarendran'izao tontolo izao fa oka hibantsana n'ilay tompo sy mpamonjy atsika isika dia Jesosy Kristy avy any Nazareta izany raha mitohy manompo an'Andriamanitra isika ka tsy mba mierikerika dia tsy mba ho faty antoka velively tsy mba ho faty antoka velively ry havana satria hitan'Andriamanitra sy fantany avokoa ny fanompoana rehetra tanterahantsika ary faharoa efa manana valim-pity atolotra ho atsika Andriamanitra efa manana valim-pity izy raha toa ka mahatoky azy hatramin'ny farany isika ho atsika marary na manana ankonana ao anatin'ny tsy fahasalamana manaraka izao fanompom-pivavahana izao mety hiteny isika hoe dia mba inona moa izany no asan'Andriamanitra afaka ataoko hoe eto amin'ity farafarandriko ity na eto amin'ity seza hipetrahako ity mba misy asan'Andriamanitra afaka ataoko ve tsy misy asaka tsy ry havana diso hevitra ianao tena misy asan'Andriamanitra izay afaka ataonao afaka ataontsika mihitsy na dia ao anatin'ny aretina aza atsika Jesosy Kristy tamin'izy nitety any Palestina dia hitantsika fa voalazo mbienimbeny fa nivavaka izy nivavaka manakary mivavaka ho atsika izy tena manana asa lehibe tsika ry havana indrindra itsika marary manana asa lehibe tsika dia nivavaka tsisy hoeritreretina ny asa mandraharaha tsisy hoeritreretina ny hitady vola amelomana ny ao an-trano fa marary isika tsy mihetsika ao an-trano ny ao am-pandrena dia tao amin'Andriamanitra isika hivavaka tena zava-dehibe mihitsy ny mivavaka ry havana ary dia hitantsika moa zany raha manomboka ny baiboly fa rehefa misy ady mafana ny divan'ny zanak'Israely tamin'ny Amalekita dia i Mose sy Arona niakatra teny an-tendrombohitra nivavaka nanangan-tanana nanandran-tanana amin'Andriamanitra ary Josoa teny an-tanim-piadiana mila olona mivavaka ho an'izay rehetra kristianina eny an-tanim-piadiantsika indrindra itsika marary ry havana mila mivavaka ry havana mivavaka ho an'ny ankonatsika ankonina izay mikarakara atsika ao anatin'izao aretin'izao mila mivavaka ihany koa tsika ho an'ireo ankonatsika izay mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra na amin'ny mikipy
tehitseran'andriamanitra mila mitondra andreny eo mitompo isika mba hahafantarana izany hoe fiadanana amin'andriamanitra izany. Mila mivavaka ihany koa isika ry havana ho an'ny mpitsabo ny dokotera zany sy ireo mpiara-miasa aminy rehetra, mila mipahirezina izy ireny, mila mitondra azy eo mitompo isika mba hiorina amin'ny finoana izy, mba tsy andaran'izay fahalovana rehetra, mba hanao ny asana ny endren'andriamanitra azy ampitiavana, hikolokolo ny marary, hanao fikarohana mba ahatsara mandrakariva ny endriky ny fitsaboana. Mila mivavaka isika ry havana ho an'ny fiangonana misy atsika, ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, satria mahatsapa isika fa betsaka ny rivotra mitsoka, indrindra moa tao anatin'ireny fikatona ny fiangonana reny, betsaka ny mpaminany sandoka izay tahaka nyity vehivavy resahanao amin'ny boky ny apokalipsy ity, tona ny olona hijangajanga, fampianarana diso maro samihafa. Mila mivavaka isika ry havana ho an'ny fiangonana. Marina fa marary isika, kanefa zava-dehibe ny vavaka, afaka manao izany tsika ary tsy salasalany zany, ary zany ny tao manotompo atsika. Mila mivavaka ho an'ny firenena manontolo isika ry havana. Mila mivavaka ho an'ny firenena tsika satria mazava ny voasoratra ao amin'ny salamo. Zao no voasoratra amin'ny salamo hoe sambatra ny firenena, manana ny tompo Andriamanitra, sambatra ny vahoaka no fidiny mba ho azo manokana. Salamo 3:30 mangataka isika mivavaka mba Andriamanitra tokoa no anapaka eto amin'izao firenena izao. Dia mila mitrotro-mbavaka ny mpitondra isan'ambaratonga antsika ry havana mba ananatahotra tokoa an'Andriamanitra ny tompon'andraikitra rehetra, mba tsy hanaiko tady ny tombontsoa ho an'ny tenany, fa le andraikitra ny men'Andriamanitra azy, dia izy anao izay hampahasambatra ny firenena izay tantaniny. Tsy havity zany izy raha tsy manana tahotra an'Andriamanitra. Dia mila mivavaka isika manana izany tahotra an'Andriamanitra izany tokoa amin'ny fiainany, mba handray an'i Jesosy Kristy ho tompony sy mpamonjy azy, ka tsy hanaiko resy ny fahalovana, tsy haka saina na hevitra amin'olombelona, fa amin'Andriamanitra irery ihany le mpanolotsaina mahagaga sy mahatoky. Anjara antsika marary ary andraikitra meny tompo atsika zany ry havana, anjara fanompona zany fitrotroana-mbavaka rehetra zany. Eny eto ampandrinitsika ho aho marary, kanefa asa lehibe ny tiany tompo ataontsika sy tanterahantsika. Ary zao no mahafinaritra ry havana, manana valim-pitio atsika ny tompo, valim-pitio amin'ny tsirairay avy raha mahatoky azy hatramin'ny farany isika. Marina fa miandrandra fanasitranana isika amin'izao aretina mahazo antsika izao, tena rariny zany, ary fahefan'Andriamanitra no manatanteraka izany fanasitranana ao antsika izany, satria Jesosy mihitsy no niteny fa ny diakapoka taminy no nanasitranany atsika. Afaka mivavaka sy mangataka aminy tsika mba hametrahany ny tanany eo amin'izay marary atsika, anongotany hatrany amin'ny fakany zany aretiny zany. Fa izao koa ry havana, mihoatra lavitra noho izany, manana valim-pity mihoatra lavitra noho izany ny tompo, satria efa manomana fanjakana sy fahefana ho atsika any amin'ny voninahitra misy azy izy. Oka ahatokotsika fa tiatsika Andriamanitra, ary lehibe ny valim-pity izay
omeny antsika mpanompony raha tahiny sika ka mahatojo amin'izany asa izany a dia nivavaka izany. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra fa ho antsika mpanompony kosa ny fahasoavany. Amen. Iondrika hivavaka isika ry havana. Eny Jesosy manondrika ny lohanay sy ny fonay tao anatrehanao zahay, manaja anao zay Tompo, mame voninahitra anao zay, ary misaotra anao satria ay manana asa fanompona tahaka ny anao zahay, na dia marary ary dia nivavaka izany. Ary izao voatsapanay le teninao hoe mivavaka aza mitsahatra. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, dia mangataka amin'ny fanainao masina ary izahay mba hitantana mandrakariva ka hiaro anay mba hahafahanay tokoanana zany fiainam-bavaka izany. Lazaina taminay teo fa maro tokoa ny tokony entinay am-bavaka, tsy ny tenanay ihany, tsy ny ankonanay ihany, tsy ny mpitsabo anay ihany, tsy ny fiangonana misy anay ihany, tsy ny firenenay ihany, fa mila tonam-bavaka ihany koa izay mba hielezan'ny vaovao mahafaly, mba hananany olona fiainana izay olona rehetra mandray anao Jesosy. Ka dia misaotra Tompo, ary dia voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra velona, Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Raiso ny tsodraony izay tononona ho anao sy ny ankoranao ry havana. Hitasy hiaro anareo aneny Tompo, hijery anareo amikamoram-po aneny Tompo ka hianatra anareo, andray anareo mikazavampo aneny Tompo ka anome anareo fiadanana. Raiso ny fiadanana Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao. Amen. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio vaovao maso, iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaonarson Pascal Mivady.